lazaina fa fahefana fahefatra amin'ny firenena iray ny asa fanaovan-gazety. Raha voalohany ny asa mpanantanteraka, faharoa ny parlemanta, ary fahatelo kosa ny fitsarana. Noho izany mahatsapa tokoa isan'andro isan'andro ireo mpanaovana ny asany fa tratran'ireo tsindro maro ireo mpanao gazety. Ity andro anio 3 Mey 2024 ity dia andro natokana ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izany. Mbola mitaky hatrany izany fahalalana izany ireo mpanao gazety ka misolo tena azy ireo moa ireo mpikambana ny lavitry ny mpanao gazety. Ny andro anio dia marihina tamin'ny fihaonan'ireo mpanao gazety amin'ireo solon-tena ministera-piay na koa amin'ireo mpianatra mpanao gazety mba ho fanatsarana ny tontolon'ny asa. Soratra manamarika ny hetsika dia ny hoe ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety aza asiana censure intsony, ny fahefana feo ny lavitra ary indrindra ny hoe aza ankinina amin'ny ankolafy politika ny asa fanaovan-gazety. Manamafy ity farany fa ny gazety malagasy na ireo mpanao politika ho ao ambadika ka manimba tanteraka ny asa fanaovan-gazety. Ny fahasalaman'ny tontolon'ny fanaovan-gazety koa dia mitaratra amin'ny fandrosoan'ny fiarahamonina tsy mandray ambolony na fiarahamonina mandray andraikitra anatin'ny rafitra demokratika tena izy. Mila miofana tokoa ireo mpanao gazety mba hanana azy damosina sy manana maha-izy azy na etika ty journaliste, indrindra fa afaka manangana ny gazety ho azy manokana, tsy mitanila fa matianina. Maniry tokoa ny rehetra mba tsy ho fitaovan'ireo mpitondra fanjakana mifandimby na mpanao politika na mpandraharaha ireo mpanao gazety malagasy maro anisa. Ny gazety koa dia manana fahefana lehibe ka mitaky andraikitra lehibe izany fahalalahana izany izay homenan'ny mpanao gazety.